La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, il est tiré fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Navoaka ny CENI tamin'ny fomba ofisialy androany isan'ny olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy araky ny fanisana farany natao nandritry ny ralina 2024 teo. Miandry ny fivoahan'ny lalàna vaovao ifean'ny fividianana anan-kery kosa ny mety ho ampidirana ireo mbola tsy tafiditra. Taorina ny zava-nitranga tany Tomasina ny sabotsy lasa teo miantso ny mpitondra fanjakana tsy hanao fijery mitanira ireo solombavambahoaka tsy ekena ny jadona sy fanavakavahana hoy izy ireo. Saika niverina manerana Antananarivo sy ny manodidina ny fahatapahan'ny jiro lava reny omaly nanomboka tamin'ny 7:00 maizina Antananarivo. Ora vitsy taoriana an'izay vao nisy filazana natao amin'ny pejy ofisialy ny Jirama tamin'ny tambazotra sosialy. Ho fantatra amin'ity taona ity ny isa marina ny vahoaka malagasy hoy ny tele-jenerany Instat. Olana tsy ahavitana izany hatramin'izay ny tsy fampin'ny oentimanana sy ny krizy teto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny raharaha ao Syrie. Anolotra vahaolana amin'ireo mpikambana ao amin'ny Conseil de sécurité ny firenena mpikambana i France, États-Unis ary Royaume-Uni. Teboka telo lehibe no voaresaka amin'izany. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana any koa ireo mpanaraka ny Vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalany DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanomboantsika ny vaovao navoaka ny CENI tamin'ny fomba ofisialy androany isan'ny olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy araky ny fanisana farany natao nandritry ny ralina 2024 teo. Miandry ny fivoahan'ny lalàna vaovao ifean'ny fividianana ankahery kosa ny mety ampidirana ireo mbola tsy tafiditra amin'izany fanediny raha Arsona Andry. Androany maraina no nanoloran'ny CENI na ny vaomera maleo tena misana ny fifidianana ny isan'ny olom-pirenena malagasy voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy vokatry ny ralina 2024 ralina na ny révision annuelle de la liste électorale 2018. Nahitana mpifidy vaovao miisa 470 sy 720 sy 2 alina sy 4 sy 2 tapitrisa raha mitata amin'ny ralina 520 sy 2 araky ny nambaran'ny filohan'ny CENI Rakotomanana Hery. Tamin'ny 520 sy 2 nandraisan'ny CENI jaune rara dia 570 sy 400 sy 9 alina sy 4 sy 2 tapitrisa no isan'ny mpifidy 8 490 445 amin'ny vanin'andro androany taorian'ny famaranana tanteraka ny lisy mpifidianana omaly 520 ny volana aprily dia 720 sy 300 sy 3 sy 9 sy 9 tapitrisa no isan'ny mpifidy 9 903 319. Miandry kosa ny ampanakery ireo lalàna ifean'ny fifidianana izay vao angataka fotoana exceptionnel ny CENI ampidirana ireo izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy vokatry ny ralina 2024 ity. Zany hoe zavatra anankiroa ny zavatra mety hitranga zany.
ny zavatra anankiray a dia ny hoe rehefa mivoaka le lalàna vaovao dia angatakitsika zany a fepitoana exceptionnel zany ahafahana mampiditra indrindra reo le tanora zany zay mampalahelo le efa nazavaina teto hoe tanora hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana janvier ihany a feno 12 taona zay ihany no tafiditra ao anatin'io fa ny akoatran'izay dia tsy tafiditra zany dia angataka an'izay tsika raha ohatra ka mahazo zany a dia zay sinon zany a dia gèle ny liste électorale dia io liste io any tonga dia hiatrehantsika ny fifidianana manaraka dia ireo le zay tsy tafiditra ao anatin'io zany a dia miandry ny fifidianana any aoriana indray zay vao tafiditra. Izao rahantsika izao ny valiteny avy amin'ny filohan'ny Seni ny momba ny datin'andro anaovana ny fifidianana sy ny momba ny vola ampiasaina anatanterahana izany ny fifidianana izany. Efa mba tsy lazaina ve zao efa le daty les propositions de date avy aty aminareo efa mba mety azo apetraka sa mbola manahirana. Sarotra be manko ny lazana zavatra milohan'ny fotoana fa zay aloha zany a tena manome toky anareo fa vetivety kely dia ho azonareo zay daty zay rehefa mivoaka ny lala-pifidianana tsy andry ela koa zay dia mivoaka zany. Mety efa azona efa nananay izy fa sarotra aminay ny iteny anareo amin'izao hoe milohany hoe ny lalàna mbola tsy mivoaka dia zay no rehefa tsika milohan'ny fotoana. Ampy foana mivola ao karakara. Ny laza hoe ampy aloha sarotra ny ilazana hoe ampy fa ao anatin'ny asa mikasika an'izany zao tsika izao zany. Amin'ny herinandro ambony zany zao ivory miaraka amin'ny mpamatsy vola dia sady mivory ihany koa miaraka amin'ny ministre ny finance dia hitatsika eo ny anina amin'izay fa raha ny eto ampelantanana amin'izao fotoana izao aloha mbola sarotra mangaliana an'izay tenin'ny andro zay zay gambany aloha fa dia sotra betsaka nofaranana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fivoriana tsy ara-potoana fahefatry ny parlementa rotota fanamaranana izay nitotosaina tamin'ny fomba mangingina vitsy dia vitsy ireo parlementera no nanatrika izany rarosona iandratra. Araka ny didimpanjakana laharana fa 7 tsipika 1.7 tamin'ny faefatra aprily 7 izay niantso ny parlementa ivory tsy ara-potoana amin'ny andiany faefatra nanomboka ny alakamisy 5 aprily 7 fivoriana tsy mihoatra ny 12 andro dia tapitra androany alatsinainy 9 aprily 7 izany fivoriana izany. Vitsy dia vitsy ireo solomavamahoaka no nanatrika izany fotoam-pamaranana tamin'ny fomba ofisialy izany. Raha tamin'ny 3 ora tolakandro no tokony nanomboka io fotoam-pamaranana io toy ny zary lasa fahita eny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena na dia efa tamin'ny 4 ora latsaka aza mbola tsy nanomboka ihany ny fotoam-pamaranana. Manomboka izao ifantoka eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny vahoaka malagasy amin'izay ho fanapahana ho raisina manoloana ny fitarainana izay napetraka ireo solombavam-bahoaka misa 370 amin'ny matsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fomba nandaniana ireo volavolan-dalàna fizory ireo teny Tsimba zaza tamin'ny 3 aprily lasa teo iny. Taorina ny zava-nitranga tany Tomasina nisy sabotsy tsy lasa teo miantso ny mpitondra fanjakana tsy hanao fijery mitanila ireo solomavamahoaka tsy ekena ny jadona sy ny fanavakavahana hoy izy ireo fanadinika eton Andriatsilavo. Niteraka resabe tatoato ny teritery sy ny jado nataon'ny mpitondra fanjakana. Porofony zany ny tranga tany Tomasina ny sabotsy lasa teo. Tatitra ho an'ny vahoaka ny Tomasina no nataon'ireo solomavamahoaka vao vity tany an-toerana. Saingy nisy mpitandro filaminana maro sy bomba mandatsa-dranomaso. Anareo nanoraka bomba lacrymogène teo igny tsy magnino fa vahoaka koa anareo isorany akasitrana reo. Adidin'ireo solomavambahoaka no manao tatitra amin'ny vahoaka saingy misy mizana-tsindrianila amin'ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana ka ny andany ny omena lalana ny akilany kosa zakanana. Dia adidinay zany mampafantatra ny vahoaka ny fidenay ny zava-misy nefa moa zany indrisy fa misy député hafa any Antananarivo zay solombavam-panjakana ny antsoko ananjy satria miaraka amin'ny fanjakana dia manana droit manana alalana malalaka miteny ankalamanjana tamin'ny vahoaka tany amin'ny distrika ny Antsimondrano fa ny tegnanay kosa zany ny tegnanay fito mianaday zay tonga teto zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara ary tegna ny solo tegna ny vavan'ny vahoaka dia tsy nomena halalana fa natao tinkano zany ny tatitra tokony ataonay vahoaka ataonay solombavam-bahoaka amin'ireo vahoaka patron ny fidenay izany zany dia midika fa misy ny verina indray ny jadona eto amin'ny tany sy ny firenena. Fampahafantarana ny vahoaka ny loza mety ateraky ny lalàna ifeny fifidianana
izay nolalina amboletra teny amin'ny anteny meram-pirenena no natao tany an-toerana. Lalàna izay manome malalaka ny mpitondra angala-bato amin'ny fifidianana ary misakana ny zon'ny olona hifidy. Fahitanay io lalàna io dia te hiverina agnatin'ny 5 taona indray mandeha ny fitondram-panjakana amin'ny ho avy zao. Tsy ekena izay fa aleo malalaka izy zay lany obitsika zay tsy lany tsy akoretsika. Tsy ny teto Tomasina ihany no nahitana sakana tahaka izao nandritra ny fitondran'ny filoha Rajaonary Mampianina. Ohatra amin'izany, nosakanana ny dian'ny filohan'ny teteza mita teo aloha tany Mahajanga, nosakanana ny fankalazany Antokotim manetsingerin-taonany, nosakanana ny Armada tamin'izany fotoana, nosakanana ny mpanao gazety, eny fa na dia ny fanehoan-kevitra tsotra amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara azy, nosakanana avokoa. Amin'izao fotoana, tsy mijanona eo amin'ny fanakanana ihany ny mpitondra, fa misy ny fanavakavahana. Omena sehatra malalaka ny hetsika ataon'ny antokony mpitondra sy izay rehetra pomba azy, ny hafa kosa sakanana sy andefasana mpitandro filaminana. Adidin'ny mpitondra nefa no mikatsaka ny fomba rehetra, hampanjaka ny demokrasia sy ny filaminana eto amin'ny firenena, na eo amin'ny lafiny politika na sosialy. Tontolon'ny finoana kosa indray dia totosa omaly alahady tany Vohipeno. Distrikany farafanganana ny fanambarana ofisialy ny fanandratana olon-tsambatra any Ramse Lucien Vaovao Kristianina amanetsiny no tonga tany an-toerana. Fanadidiny Gaetan Andriatsy lavatra. Teraka ny taona 730 i Lucien Vaovao ary namony ainy ny taona 770 tao Vohipeno. Niavaka ny fiainany ara-pinoana amin'ny maha olon-tsotra azy. Teo amin'ny 440 taonany izy no natao batemy sy kominio. Ny olaika lavorary no nirihiny fatratra fony fahakeliny. Raha impianakaviana izy ary naniry hiditra ho religiozy laika tao amin'ny tersiaire. Mbola vitsy no nahafantatra io fikambanana io ary izy no nitady ny mpiray fikambanana taminy tany am-piandohana. Ordre franciscain séculier no iantsoana io fikambanana io ankehitriny. Mpampianatra i Lucien Vaovao ary hita taratra tamin'ny fomba fampianarany ny fanahy kristianina. Amin'ny maha-manam-pahaizana azy sy ny fitiavan'ny vahoaka no nikasan'ny padesy mandraisana azy ho kandidata ao amin'ny assemblée provinciale ny taona 1770. Nandà izy ary tsy nanaiky ho mpanao politika hatramin'ny farany. Nireny mpanjaka ho sekreterany amin'ny DRM ihany koa izy tao Ambohimanarivo. Ny fandavany tsy hiditra amin'ny politika sy hifikitra amin'ny finoana no nanameloana sy namonoana azy. Notapahin-doha teny amoron-dranony maty-tanana izy ny 17 ny volana Avril 1770 ary natsipy tao anaty rano ny fatiny. Tontosa tsakany sy andavany ny lamesa tany Vohipeno nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanandratana olon-tsambatra any Ramse Lucien Vaovao. Kristianina manetsiny manerana ny lafy valon'ny nosy no tonga nanome voninahitra sy nideran'Andriamanitra tany an-toerana. Rehefa vita ny lamesa, tsy nisy ny fandraisam-pitenenana na dia efa samy nanomana azy ireo solon-tena-mpanjakana tonga tany an-toerana. Ny fandraisam-pitenena tahaka ny mahazatra antsika fa ny presidan'ny konferansy episkopaly ihany no manao teny fohy amin'ny anarantsika rehetra. Kabary tokana sy ataon'ny presidan'ny konferansy episkopaly. Raha tsy hivina, i Ramse Lucien Vaovao no olo-tsambatra malagasy fahatelo taorian'ny Victoire Rasomanarivo sy Louis Raphaël Rafiringy.
eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray saika niverina manerana Antananarivo sy ny manodidina ny fahatapahan'ny jiro lava reny omaly nanomboka tamin'ny 7 arivo maizina Antananarivo ora vitsy sy taorianan'izay vao nisy ny filazana tao amin'ny pejy ofisialin'ny jirama tao amin'ny tambazotra sosialy. Michela Ranarjon. Antananarivo sy ny manodidina miverina ny fahatapahan-jiro ary saika isan'andro saingy amin'ny ora miovaova raha ny fanadihadiana natao. Fefakadiny na atsasakadiny na mety aritra ora iray na roa miankina amin'ny toerana. Efa tsy vaovao intsony ireo olona sendranay. Tamin'ny alina zao nanaraka vaovao zay dia tapaka fana mandeha 5 minutes dia tapaka. Dia mandeha kely indray dia tapaka. Dia tamin'ny alina izany tapaka fany nefany dia teo tamin'ny 1.5 sasany teo vao miverina. Andotam-pianaka. Fa ho an'ireo mpandraraha madinika amin'ny ankina betsaka amin'ny jiro ny asa fivelomany, saika fa tsy antoka zato isan-jato tahaka izany ho an'ireto ankohonana mivelona amin'ny fivarotana gilasy eto Atsiazo Tafo ireto. Tsy zao Atsiazo Tafo ambondrina dia fatapahana zany tsy tapitapy be aloha tato ato. Tsy ny mandeha kely dia mijanona, mandeha kely dia mijanona. Dia ny amin'ny alina ny tena matetika. Ny zao ny amidiny eto manao sakafo izay manao mini resto dia glasy. Fa le glasy zany tena problème an'ilay rehefa misy le fatapahan'ilay jiro. Satria le glasy rehefa malala rehefa hoe tapaka dia mivadika kely le goan'ilay sakafo zany. Somary misy fahasimbana kely dia izay no somary ohatran'ny hoe problème kely anay. Fa le mpanjifa zany mahita an'ilay izy dia miova le gora hoe misy le fatapahan'ilay jiro dia tsy mihinana le mpanjifa amin'izay fotoana. Izy 24/24 mihitsy zany no jiro ilaina. Miverina ve ny délestage sa mbola tsy lefy mihitsy nandritra izay taona maro izay. Fanontaniana miverina tao an-tsain'ny rehetra izany indrindra omaly. Tokony tamin'ny 7 arivo maty ny jiro manerana Antananarivo sy ny manodidina. Miovaova araky ny quartier ny faharetan'ny fahatapahana. Raha nikasiky ny fahatapahana omaly iny ora vitsy taorian'ny fahatapahana vao nisy ny fampahafantarana tao amin'ny tambazotra serasera iray nalefa ny jirama. Laza ireo tompon'andraikitra fampipanina teknika eny andekaleka no anton'izany. Raha ny fantatra araka ny fanazavana tsy tokony hisy intsony ny fahatapahan-jiro lava reny amin'ny taona 2012. Vao tsy ela nahazo famatsiana raha-pitaovana maromaro avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity orinasam-panjakana ity. Transformateur miisa 700, câble mirefy 510 kilometatra ary poteau miisa 3.1 alina. Fa tsy antoka iray lavaka kosa nefa ny manjo ireo mpandraraha miankina betsaka amin'ny herinaratra tsinjaray ny orinasa jirama vokatry ny délestage. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahitana fiainana zato hatramin'ny 300 ariary ny iray kilao amin'ny vary eny amin'ny tsena Nosy. Ny fiakaran'ireo vary avy amin'ireo sopotry Madagasikara no anton'izany hoy ireo mpivarotra fanadiny Iona Saina. Ny ena ny vidim-bary eny amin'ny tsena Nosy raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Fidinana izay eo anelanelany 100 hatramin'ny 300 ariary hoy ireo mpivarotra mpamongady. Vidim-bary amin'izao tena midina be. Ohatra hoe vary gasy zao taloha 900 dia zao efa mahazo 500. Makolika zao taloha, makolika nidina hatramin'ny 200 isan-kilao. Makolika zao taloha 220 dia zao le izy efa 200 raha etsy sy ny ray gony. Ny semence anaty tsipala zao nidina hatreo amin'ny 200 isan-kilao koa. Raha 900 izy teo aloha dia zao izy 400. Vanim-potoana fararano izao antony mampiena ny vidim-bary ho hiatrany ny fanazavana. Mahatonga le izy midina fararano. Fararano efa vokatra daholo ny vary dia be da be. Faraveza ny tena nahitana le vidina. Ohatra ny nidina daholo. Izay vary rehetrarehetra na avy any Ambatondrazaka na Rivomamo. Satria le vary tena mitosaka be loatra dia tsy maintsy milikide daholo ny olona manana an'ilay izy amin'izao. Fa rehefa tapitra ity fararano ity dia mety miakatra ihany io avy. Tokony ho tonga hatramin'ny 200 ariary ny kilaon'ny vary gasy araka ny fanadihadiana natao hatrany. Saingy noho ny faratsian'ny lalana miainga avy amin'ireo toerana mpamokatra ny vary sy ny vidin-tsolika izay tsy ahitan'ny fitondrana vahaolana hatramin'izao no tsy ahafahana manatratra izany vidiny izany. Manoloana izany, tokony hisy fidinany ihany koa ireo vary nafarana, saingy mbola tsy hita soritra izany eny amin'ny tsena.
Ho fantatra amin'ity taona ity ny isa marina ny vahoaka malagasy ho ny tale generaly Instat olana tsy nahavitana izany hatramin'izay ny tsy fampiny ny hoenti-manana sy ny krizy teto amin'ny firenena raha ny fanazavana fanadiny iona saina. Ho vita amin'ity taona ity ny fanisambahoaka eto Madagasikara. Izay no nambaran'ny tale generaly ny Instat na ny Institut National de la Statistique. Olana tsy nahavitana izany tato anatin'ny taona maro ny tsy fampiny ny hoenti-manana sy ny krizy ny verimberina raha ny fanazavana. Manodidina ny 320 tapitrisa dolara no hoenti-manana amin'izany ary ny mpamatsy vola vahiny no mameno ny ampahany maro amin'izay vola ilaina amin'ny fanisanam-ponina izay. Voalohany aloha eo amin'ilay vola enti-manana mihitsy satria amin'ny fotoana tokony hanaovana azy tsy ampy ny vola dia faharoa manarakaraka an'izany koa isaky ny hanao an'ilay recensement zany dia toka hoe misy événement politique. Raha atao ny estimation eto amintsika zany any amin'ny eo amin'ny 23 millions de dollars eo zany ny naovana ny fanisanam-ponina raha io asa atao io amin'izao fotoana izao. Misy ampahan'ny fanjakana, misy entin'ireo mpamatsy vola indrindra amin'ny banque mondiale. Amin'ity taona ity mivoaka ny isantsika raha ny vinavina teknika ny Instat. Intelo nefa nisy fikasana anatanteraka ny fanisanam-ponina tao aorian'ny taona 3,770 raha ny fanazavana hatrany, saingy tsy tanteraka izany noho ny antony maro. Olona 10 hatramin'ny 400 no isaina mpanesam-ponina iray amin'ity fanisanam-ponina ity, hoy ny teknisianina eo anivon'ny Instat. Asika ny fanisanam-ponina zany zao dia efa eo amin'ny dingana azo lazaina efa mamaraparana anazy tanteraka zao tsika satria efa eo amin'ny dingana farany amin'ny fandraisana ireo ataontsika hoe tena mpanisam-ponina eny fotony ny Instat amin'izao. Ny Antananarivo renivohitra dia ny agent recenseur iray araraky ny vokatra azo tamin'ny carton dia manisa olona eo amin'ny 1400 eo. Ny anjara asany zany satria izay 1400 zany zany ny eritreretina ho vitany anatin'ilay 17 jours. Raha ny amin'ny rural izy ankoatra ny Antananarivo izay commune rural dia ny eritreretina zany izy mba eo amin'ny olona 10 eo. Misy amin'izao fotoana izao ny fifantenana ireo izay anatanteraka ny fanisambahoaka eny fotony. Aorian'izay aritra 720 andro ny fanisanan'ny vahoaka manerana ny nosy raha ny fanazavana hatrany. Fototra iray ahafahana mampandroso ny firenena ny fananana antotanisa. Olana raha ho an'ny Instat na ny Institut National de la Statistique ny tsy fampiny ny hoenti-manana atokany ny fanjakana amin'izany. Tandray ary anaraka dokavaritra isika mialohana hitantsika ny makasika ny feo zany hoe andro iraisam-pirenena ny feo tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny tolotra avy amin'ny Access Bank Madagasikara ho an'ireo mpanjifa rehefa avy eo ary. Tsisy crédit tsony mihitsy. Teria, io lesy manafo nalaro minitra. Efa indroa ela zay nandan'ny crédit-ako. Mirana, zaki mampitra amin'ny telefônina. Adignako an-trano. Io moa e lovaty lesy hajanony anao zany fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany anta tsy misy tiona zany mbola misy foana e. SOS Crédit tsindrio ny 10 ary mahazo fahana mamaipona. Telma safidiko numéro 1 malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika mbola hita ho tsy voahaja hatrany moa ny zon'ny ankizy amin'izao fotoana izao na misy aza ny lalàna miady amin'izany. Misy ireo ankizy voatery mizaka ny tserany any fanadina. Mangataka eny amoron-dalana sy eny amin'ireny fiara-mandalo ireny, mameno ny bidon'olona isan-tokantrano, mivarotra mandendeha, miasa an-trano sy ny maro hafa. Ireo no ataon'ny sasany amin'ireo ankizy malagasy eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Na dia manam-paniriana toy ireo ankizy hafa azy izy ireo, voatery mamelona ny tokantranony iray aman-dreniny. Maro ihany koa ireo miasa an-trano izay iaran'ny tsindry azo lena sy ireo herisetra isan-karazany ataon'ireo mpampiasa azy. Isan'ny miaina ao anatin'izay famelomana ankonana izay ireto ankizy no ady adiana ireto. Tsy miana tsy efa mangataka amin'ny valy izay miala ny an-trano. Menandry taresy mamanay vola vidanana valy. Indraindray mahazo 2 arivo. Karaha mamoka mobily miainga amin'ny 7 ora maraina izy ireo ary amin'ny 9 ariva vao mody miaraka amin'ireo vola azony. Raha nambaran'ny filohan'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena momba ny zon'olombelona, efa misy ny lalana iadina amin'izay zon'ny ankizy izay fa tsy misy ny fampiarana azy. Ny hoe misy betsaka moa zany lalàna hoe miaro ny zon'ny ankizy fa ny zava-misy eto Madagasikara zany dia ny hoe le elanelana be dia be eo amin'ny lalàna velona sy ny fampiarana azy. Zany hoe eo zany le hoe tsy fahafantaran'ny olona ny lalàna. Mety koa ngambany misy hoe manao fanahiniana tsy mahafantatra an'ilay izy. Eo koa ny hoe izay mahazo tombontsoa amin'ilay fanararotana ny asan'ny ankizy dia minitsy tsy mahafantatra zany ary matetika koa moa zany hoe mahavatra manao kolikoly mba ampanginana raha ohatra ka hoe mivoaka zany ny reny resaka hoe fanararotana ny asan'ny ankizy ireny. Bo hoe ampiasaina zany ny zaza mbola ao anatin'ny taona tokony mbola ianarany dia efa fandikana ny lalàna zany izay. Mampametra-panontaniana ny tsy ahitana ireo tompona ndraiky mpanjakana maneho hevitra na fihetsika mahakasika ny fiadiana amin'ny zon'ny ankizy amin'ny mahahoavin'ny firenena rahatr' izay azy ireo. Raha tsy ahivina, androany ny fankalazana maneran-tany ny ady amin'ny fanandevozana ny ankizy. Maro ireo fitaizana tokony atao ho an'ny feo raha ny fanazavan'ny mpampianatra momba ny feo izay nanaovana fanadidida. Androany ny andro maneran-tany momba n'izay feo izay natomboka tany Brezila tany Mikaela Ramalola. Mila fantatrao ny momba ny feonao. Mila ihany koa ny mandanjalanja ny vitan'ny feon'olona iray. Hoy ireo mpampianatra momba ny feo. Samy manana ny feo ny olona tsirairay, na izany aza misy ny fikojakotsana itovizan'ny feo rehetra. Hoy hatrany ny fanazavana. Ianao raha miaro-tory foana dia reraka ny feo, reraka koa ny vatana dia mitarika arerahana ho an'ny feo iny mitarika le hitanareo le ohatrany hoe lasa misy gara foana. Tsy mety koa ny hoe mihinana zavatra maina. Ny zavatra menaka be koa tsy mety ho an'ny feo. Ny tsara ho an'ny feo dia zavatra mangidingidy. Tsara ny kolokolo ny feo, ny kojakoja ny feo io, indrindra ny corde vocale. Io corde vocale io rehefa tsy rarahinao rehefa forcenao amin'izay tianao anaovana azy dia ho reraka io ny farany, sanatry avoko ho tapaka io ny farany. Io nefa tsy hanananao firy io dia mitena eto hoe kojakoja ilay izy manaova exercice vocal foana. Isan'ireo tena mampiasan'ny feo eo anivon'ny fiarahamonina ohatra ireo manana olana amin'ny fahitana na ireo jamba. Ao ireo mivelona amin'izay feo izay toy ny fanaovana dokavarotra samihafa. Eo ihany koa ny fanaovana tantara amin'ny radio. Raha sendran'ilay olona mpiondana tantara tonga dia fantany ay ianao tonga dia mandroso tombon-dahany anankiray iny zany. Le mpanao tantara tsy inona tsy ohatran'ny mpilalao sary mihetsika fa ny feo fotsiny mandehandeha misirasira any fa miendrika mambika tsy hita. Dia ny tombony anankiray ihany koa ny mpanao tantara manabe olona. Androany fahaenina ambin'ny folon'ny volana aprily kosa ny andro maneran-tany ho an'ny feo. Tao Brezila no nankalazana izany voalohany tamin'ny taona 1970. Niparitaka tamin'ny firenena hafa kosa izany taty aoriana toy ny tany Argentine, Belgique, États-Unis, Frantsa ary Espagne. Ho antsika eto Madagasikara tsy mbola hita loatra ny endrika izay fankalazana izay.
mitohy hatrany ny fanentanana sy ny tolotra ataon'ny Access Bank Madagasikara ho an'ny ireo mpanjifa ny antsepriany ary. Mandroso tompoko, inona ataonao ramose? Salama tompoko. Misy café ve? Misy café? Fanaovana café dia azafady. De croissant. Mazotoa reo. Ianao madama nareo ve mba eritreritrany hoe hanitatra ny tsena nareo ty? Tena mieritreritra mihitsy hanitatra tsena. Nareo ve zany maneritreritra hoe indram-bola any amin'ny banky? Eo an'ilay findramam-bola zany ohatrany tsy mieritreritra ny indrarikinindrina vola mihitsy izay sady ny problème anay zany eo amin'ilay ohatra misy accident nefa ny vola tsy maintsy aloha foana dia ohatra sy manahirana kely anay dia mieritreritinay zany hoe anangona tsy kelikely foana zany manitatra tsy kelikely. Raha misy zavatra na tetikasa tianao tanterahana nefa tsy ampy ny ampelantananao dia afaka manampy anao ny banky na te hanitatra tsena na trano na orinasa na koa te hividy fiara eny na te handefa ny zanakao hianatra any andafy aza maninona moa hoe mety hanomana fety be ho fankalazana ny fahavalopolo taona ny bebe koa ianao afaka manampy anao amin'izay vinavinanao rehetra ny banky makanesa any amin'ny banky fa zany no asany. Ny banky dia azonao anaovana findramam-bola arak'izay vinanao fantaro fa rehefa mindram-bola ianao dia mividy fotoana ny dikan'izany. Eny mividy fotoana ianao satria raha mieritreritra ny anangony ianao asa angamba mety ho 5 taona vao tanteraka ny fanirianao kanefa mety hitatra hatrany amin'ny 7 taona zany raha sanatria ka mety misy sampony tsy maintsy ilanao vola tampoka ao anelanelan'izany kanefa raha androany ianao no makany amin'ny banky na raha pitso aza dia tanteraka nofonofonao afaka 7 taona zany efa avy 2 eny 4 5 10 eny zava-bitanao ao zay mazava tsara lasa amin'izay ary makany amin'ny banky. Ary zay reto mbola eo ihany lasa hoa any amin'ny banky miona velomo. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja basketball norombahan'ny MB2 ho an'ny vehivavy ary NBC vakina karatra kosa ho an'ny lehilahy ny amboara teo amin'ny fifananana top 8 2024 Henri Florian. Tontosa omaly ny lalao famaranana ho an'ny taranja basket eo amin'ny fiadiny ny amboaran'ny top 8 2024 na fanatanteraka ny fiona nandritra ity lalao famaranana omaly ity tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina voromaro ireo mpankafy nandritra ity lalao famaranana omaly ity. Teo amin'ny sokajy vehivavy izay niona ny MB2 Analamanga sy ny SBBC Boeny na fanatanteraka ny lalao. Ny ekipan'ny MB2 no nibata ny fandresina raha napiodrika ny SBBC tamin'ny 12 no 7-20. Teo amin'ny zazalahy indray kosa lalao famaranana izay niona ny Jeune BC vakina karatra sy ny Askuta Tsinanana. Norumbany Jeune BC vakina karatra ny amboara tamin'ity taona ity. Sahala 7-70 no 7-70 ny isa ho an'ny rotonta nandritra ny fehimpotoana ara-dalàna. Niditra tao anatin'ny fanalavam-potoana 10 minitra ny lalao. Tamin'izay no nivoaka mpandresy ny ekipan'ny GNBC vakina karatra tamin'ny isa 7-70 no 2-70. Norumbany Fenosoa Judith avy amin'ny ekipan'ny Fandrifialana Lamanga ny meilleure marqueuse izay natafiditra baolina 7-70. Raha Iratianarivo Livio avy amin'ny ekipan'ny ASB Boeny ho an'ny lehilahy izay natafiditra baolina 7-10. Teo amin'ny mpilalao mendrika indray kosa Iadjanirina Muriel avy amin'ny ekipan'ny MB2 Analamanga ho an'ny vehivavy. Raha Fabrice Constant avy amin'ny ekipan'ny GNBC vakina karatra ho an'ny lehilahy. Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny raha ao Syrie anolotra vahaolana an'ireo mpikambana ao amin'ny Conseil de sécurité ny firenena mpikambana i France, États-Unis ary Royaume-Uni. Teboka telo lehibe moa no voaresaka amin'izany. Paris, après les bombardements occidentaux. Taorin'ny fandatsahana bomba tany Syrie, iroso amin'ny fampiresahana ara-diplomatika i Paris. Ny farany herinandro teo, nisy volavolan-dalàna nozaraina tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny Conseil de sécurité. Teboka telo lehibe no hita ao anatin'izany, ny politika sy ny tafika ary ny simika. Ny fampitsarana maritra ny ady, ny fahafana manampy sy mitsabo ireo olona, manery amin'ny Damasy fampirarahan kitspo amin'ny ady hevitra samy Siriana ary ametraka vondrona maleo tena anao fanadiadiana amin'ny fanafiana simika. Dingana voalohany ihany ho natolotry Paris sy États-Unis ary Londres io. Fiaraha-miasa natao ary misokatra ho an'ny fanitsiana. Araka izany, tsy mbola holaniny ny Conseil de sécurité avy hatrany. Antony zany ny hoe veto misy 12 no efa nolavin'ny Moscou izay miombona amin'ny Damasy.
Ny farany herinandro teo nandefa fanameloana ny Russie ny masoivo amerikanina ao amin'ny firenena mikambana noho ny fanohana ny any Bashar al-Assad. Sarotra araka izany ny fampiresahana ary mampiaya ny vokatra. Les négociations s'annoncent donc musclées, le résultat très incertain. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Navoaka ny CENI tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity nisan'ny olom-pirenena voasoratra ao anatin'ilay lesitra ny mpifidy araka ny fanisana farany natao nandritra ny ralina 2024 teo. Taorinany zavanitranga tany Tomasana nisy sabotsy lasa teo miantso ny mpitondra fanjakana tsy hanao fijery amin'ny tanila ireo solombava-moaka tsy ekenany jadona sy ny fanavakavana o izy ireo. Ary farany dia ho fantatra amin'ity taona ity ny isa marina ny vahoaka malagasy ho ny tale jeneraly ny Instat. Olana tsy nahavitany izany hatramin'izay ny tsy fampiny oetimanana sy ny krisy teto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanazavana azo. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity angatrany ianao nanaraka izany soava tsara ataolo tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.